Topoko lasy toko vavy mbola ny fahita lavitra matevehatra no aranao amin'izao takariva izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalambo voandray isika ko manasanao ampitiavana. Anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo politika avy hatrany dia mikendry ny hahalany indray, ny filoham-pirenena am-perin'asa ary haniliana, ny kandida matanjaka hafa ny fanovana ny lalam-panorenana, hoy Guy Maxime Ralaiseheno. Eo anatrehan'izany dia manohitra marindrano izany fikasana anova lalam-panorenana izany moa ity mpanao politika sady be ny tanàna nakarobato teo aloha ity. Tatra izay vao izay indrindra ny vola ravoavy sy tsira kotoarso. Manohitra ny hanovana ny lalam-panorenana amin'izao ankatoko ny fahalany ny fitom-piasany ny filoham-pirenena era-jonary mampianina ary ny fifidianana izay andimby azy izao. Guy Maxime Ralaiseheno be ny tanàna teo aloha fanovana lalam-panorenana izay nambarany fa mikendry ny hahalany indray ny filoham-pirenena am-perin'asa ary haniliana ny kandida matanjaka hafa ary ny fanazavana noentiny Guy Maxime Ralaiseheno hatrany. Tsisy nenina mandeha tsony mihitsy eto amin'ity firenena ity na fitantanana ara-politika na fitantanana ara-tsosialy na ara-toekarena tena mitotongana tanteraka ny firenena malagasy noho ny ataony ny mpanao politika ary indrindra ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Raha iroso amin'izany hoe fanavaozana indray ny lalam-panorenana antsika dia tsara hitsahifitsika ny tantara fa izay mpitondra rehetra teto amin'ity firenena ity rehefa te hanamafy orona ny fitondrany dia mikitika lalam-panorenana. Inona ny tanjona? Dia ny sakatsakanana izay olom-pirenena rehetra mpanao politika mba hitondra hevi-baovao ahafahana mampandroso ny firenena. Tsy misy mihitsy zany amin'ny hoe tombontsoa iombonana no hanavaozana ny lalam-panorenana fa mandeha foana aloha any amin'ny tombontsoa ny mpitondra. Zay ny zavatra misy nandritry ny taona maro efa miresaka lalam-panorenana isika. Fantatritsika tsara hoe na rejima tamin'ny andron'Andriamantoa Dideratsiraka, na rejima tamin'ny andron'Andriamantoa Romarika Ravalomanana, na rejima tamin'ny andron'ny Teteza Mita dia miopana foana makany amin'izay tombontsoa sy kajikajy politika mba ahafahana manamafy orona ny fitondrana, ny fikitiana lalam-panorenana. Tsisy mihitsy eto izany hatramin'izao tena ataontsika hoe règle de jeu mazava mba hitondrana firenena. Manany sina krizy vaovao eto amin'ny firenena ity mpanao politika ity raha toka miziriziry miroso amin'ny fanovana lalam-panorenana ny mpitondra. Raha toka anao botolo izao fitondrana izao hikitika lalam-panorenana dia tsy maintsy hiditra tsika ao anatin'ny conflit électoral. Fantatritsika hoe ny code électoral, fantatritsika hoe ny fifidianana hery-soa zany dia tsy maintsy hiditra indray zany tsika amina conflit électoral amin'ny 2024. Tsy fotoana ny fanaovana ady hevitra momba ny lalam-panorenana intsony izao fa firosoana amin'ny fifidianana tsisy faniliana amin'ny taona 2024.